Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary ny fiadanany kosa dia ho amintsika rehetra. Faly miarabantsika rehetra ao anatin'izao fandarana izao izay hitondrana fampaherezana ho antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andehantsika hanatanteraka izany amin'ny alalan'ny vavaka no hanomboana azy. Andriamanitra ray tsy toa, ray be voninahitra sy fitiavana, misaotra anao izahay noho ny amin'ny tombontsoa tompon'andro izay omenao anay, ahafahanay mandray ny teny fampaherezana avy aminao. Misaotra anao izay Jesosy eo, fa tsy nitsahatra miasa ho anay ianao ary mahatanteraka ny teny fikasanao eo amin'ny fiainanay. Koa raha handray ny teninao masina izahay, dia aoka ny fanahinao masina hibitsika ho aminay tsirairay avy, ahazahoanay miaino izany sy mampitoetra izany teninao izany aty anatinay. Koa dia tononona sy angatahana amin'ny anaratsinao irery ihany izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia noraisina ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo 10 no raisitsika manomboka eo amin'ny 2:20 ary hatramin'ny 7:30. Hebreo 10 ny 2:20 hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny: "Fahatsiarovo ny andro fahiny izay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana, rehefa no hazavaina ianareo. Indraindray raha natao ho fizahana noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azony izany, fa sady niara-niatra tamin'izay nifatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Koa aza manara ny fahasahinareo izay misy valy lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy, fa tsy hitaredretra, ary ny oloko marina dia velon'ny finoana. Fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko, fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy." Ny apôstôly Paoly rehefa nitory ny filazantsara tamin'ireo Hebreo namana, dia mametraka ity fanambarana manan-kery ity: "Fa tsarovo ny andro fahiny izay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana, rehefa no hazavaina ianareo." Nomena fahazavana manokana avy amin'ny filazantsara reto Hebreo reto. Teo anatrihan'izany fandraisana ny filazantsara izany dia nisy ady mafy izay natrehana, misy fiovana lehibe nitranga, ary izany fiovana niala tao amin'ny tobon'ny fariseo na sadoseo, na ny fivavahana izay nahazatra azy ireo ho amin'ny antokon'izay mino an'i Kristy, na antsoina hoe kristianina. Dia nisy ady mafy tao, nisy sedra mafy tao, ary tsarovo zany andro fahiny izany izay naharetanareo ny ady mafy. Tahaka izany koa ankehitriny ny fanoloran-tenantsika ho an'i Kristy dia aoka ho voatazona sy voaro hatranetrany. Ilay fitiavana voalohany dia aoka tsy ho lasa danja na inona zavatra misy. Ary raha sanatria misy aza reo fanepatsem-banana, fanakiviana amin'ny fitehirizana ireny fahazavana, fahamarinana ireny, dia tazony hatramin'ny farany. Ary izay no mahatonga ny Paoly ilaza eto amin'ny 7:30 amin'ny Hebreo 10: "Indraindray raha natao fizahana noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo", zany hoe nisy fizahana
nataon'Andriamanitra azy reto hoe tena olono finoana tokoa va ireto, manaiky ny Kristy ho mpamonjy va izy reto, manaiky hanta sy hitondra ny azo fijaliana va ireto. Zany maha-kristianina izany tamin'ny fotoan'andro manko hoe lehilahy niatona teo amin'ny azo fijaliana no arahana to fantatsany zany kanefa voalaza eto fa nozahana tamin'ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo. Aiza nareo no ohatra anankiray ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ahoana ny tenin'ny Kristy hoe nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, tena nanembatsembana ny fandrenesany zany. Ary tamin'ny fotoan'andro aza dia maro no nientaka tamin'ny fanarahana ny Kristy, ary tena tonga ny Jesosy anontany reto mpianatra reto ka nanao hoe ianareo koa va mba te hiala, de namaly Petera tamin'izay fotoana izay hoe ankany amin'iza moa izahay Jesosy eo, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary dia nitenen'i Kristy tamin'izany fotoana izany manao hoe ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ry havana, zahan-toetra ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Indraindray misy fampianarana tsy tian'izao tontolo izao horenesina, kanefa ianao kosa mankafy azy, izany fisedrana izany mila tazoninao hatramin'ny farany. Dia ankoatran'ny fanaratsiana sy ny fampahoriana dia misy lisitra ihany koa ataon'ny Paoly eto, ary indraindray raha tonga namany izay azony izany, tena tsy hoe mandaly fotsiny zany fa tena hiaran'ilay izy mihitsiny, sady niara-niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo no nifaly raha norobaina. Tao anatin'ilay fanarahana ny Kristy ho lasa ho kristianina tena kristianina zany dia norobaina, kanefa ny toe-tsaina kosa de faly satria nahazo an'i Kristy. De engane izany toe-tsaina faly manana an'i Kristy zany, na de voaroba aza dia aoka izany no toe-tsaintsika tsirairay avy. Ny 5telopolo, 4telopolo azafady, fa sady niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Ry havana, Andriamanitra dia manomana ny fananana tsara lavitra io no zay voaroba eto amin'ity zao tontolo zao ity, de ny fiainana mandrakizay manana ny tsara lavitra sady maharitra. Engane izany toky izany izany tendrom-piasana izany tsy homontsana ty anatintsika, ary zay no mahatonga azy ampahery manokana eo amin'ny 5telopolo ko aza manaro ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe, misy valiny lehibe ny fahasahiana zay ananantsika ho an'i Jesosy, misy tombony lehibe ny fiazonana ny finoana hatramin'ny farany, aza manary ny fahasahiana zay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo, ilaina ny fananana ny faharetana. Efa tongotra ny vevian'i Jesosy ho avy, fa tsy tarehitrehitra izy, ary ny oloko marina dia velony finoana. Engane isika sady ho marina amin'ny fanarahana ny fampianarana no marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Aoka ho fahamarinana iainana fa tsy ho fahamarinana ara-tsaina fotsiny no ananantsika tsirairay avy, fa ny oloko marina dia velony finoana, fa raha miemotra kosa izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Hebreo 10:7-8, fa isika tsy mba namana izay miemotra, fa isika tsy mba namana izay miemotra. Aoka ho fiainana mandroso mandrakariva ny fiainantsika,
aoka tsy moratsika ny finoanan'i Jesosy, aoka tsy anao taridositra makany amin'ny fiainana araka izao tontolo izao itsika, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny famonjena ny fanahy izany ny zava-dehibe indrindra, fa ny nofo dia mety marary, mety ketraka, fa ny famonjena ny fanahy zany hoe ny maizy antsika mihitsy, araka ny teny malagasy hoe ny fanahy ny maolona, dia izany famonjena ny fanahy izany no zava-dehibe. Koa dia toy izany Paoly ny toromarika ho amin'izany fiainana mandrakizay izany mba hahatonga atsika aharitra hatramin'ny farany. Arak'ilay teny hoe aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Hebreo 12 ary ny 1 sy ny 2 dia manohy izany fampaherezana sy fananarana hampatanjaka izany ny apôstôly Paoly. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina atsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika. Andao ary isika tsy hanaiky ho vesara ny zavatra zay ampitondrainy ity zao tontolo zao atsika ity. Nandray itsika dia revo ao anatin'ny fanatontoloana, revo ao anatin'ny fandrosoana, fa adinitsika ny ara-panahy. Faharoa, aoka isika hanary ihany koa hanaisitra ny ota malaky mahazo, zany hoe reo fihetseham-po tsy araka an'Andriamanitra, reo fandikan-dalàna heverina ohatrany hoe tao tsotsotra, aoka ry havana esorintsika reny ota malaky mahazo ireny. Ny fahatelo, aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana, aoka tsika anao dingana ho amin'ny famonjena antsika, anana faharetana amin'izao fiazakazana izao, amin'izao fiazakazana filokanana napetraka eo anoloantsika izao. Ary ny farany dia hoe mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Aoka ary isika handray an'ireo toromarika ireo aza manary ny fahasahiana izay misy vali lehibe. Aoka isika hanaisitra izay mitambesatra amintsika, aoka tsika hanary ny ota malaky mahazo, aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana, ary aoka isika hijery an' Jesosy lay tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny hazo fijaliana. Ary izany nataon'i Jesosy izany dia mahatonga atsika hatoky hatramin'ny farany, fa efa ho avy izy tsy tarehdretra, ary dia tsy naman'izay miemotra. Andeha ametraka izany dingana izany ambavaka isika mba hananatsika anjara amin'ilay fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo tsara indrindra any an-danitro, no ny nanomezanao anay ny teny fahamarinanao, teny fiainana sarobidy ho anay. Mampahery anay izany. Aoka izahay tsy ho ketraka, tsy ho kivy manoloana ny azakazaka ao amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka hampitombo ny faharetana aty anatinay ianao, amin'ny fampitoeranao ny fanahy masina aty anatinay. Aza manaisotra izany fanahy izany ho aminay tsirairay avy. Jesosy aoka koa izahay hibanjina mandrakariva, hijery mandrakariva anao, fa amin'ny fijerenanao Jesosy dia mifindra ty aminay ny toetranao tsara, ny faharetanao, ny fitiavanao. Aoka Jesosy
izany fibanjinana anao izany no ataonay isan'andro. Ianao zay tsy nitandro enatra mba hamonjenanay. Fantatray Jesosy io fa tsy ho ela intsony dia higadina eo amin'ny raolanitra ianao, hiantso ireo voavonjy ho eo aminao ary hampakatra azy ireo any amin'ny fiainana mandrakizay. Atao ho isan'izany manana faharetana izany izahay mba hitsenanao eny amin'ny raolanitra, ary eo ka tompo malalo tsy homontsana aty amponay ny finoana, fa ianao ny tompon'ny finoana, ianao ny mpanefa izany Jesosy io. Tononona sy angatahana amin'ny anaratsinao izany vavaka izany. Amen. Amen.